to afaka mankalazany zany fa 5 taona izany. Eto zay dia miangavy mitodika amin'ny fiangonana manontolo. Asa tsy ho vitanay samyrery izy ity, fa vitan'ny fiangonana manontolo ary aninao n'izay herinay rehetra izay hatombombana izany. Tsy milaza ny zavatra efa fantatra izahay, indrindraindrindra isahana zavatra mavesatra, anefa ny ray aman-dreny mpitandrina tsy hoeto antanindrazana. Anefa kosa sa izay mijoro satria nalavitra na akaiky zany ray aman-dreny zany dia tsy analavitra an'izao 15 taona ny VFL zao tia hafatsika izy. Mila tanana avy amin'ny fiangonana izahay satria raha ny fiangonana manontolo araka ny voalaza teo. Eto koa zay dia manamafy eo am-piandohana fa hanaja ray manontolo ny fitantanana mangarahara amin'izany asa lehibe zao atao izany. Ary naporofona izany sady dia ho azavainy ny vice-président amintsika tahaka ninona zay ny ampahany voalohany azo lazaina androany. Ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araky ny voalaza teo dia efa ao anatin'ilay fankalazana ny 15 taona ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitaizam-panahy eto Ampahibe isika, ka efa misy ny etsika sy fanentanana izay efa natao satria efa any ampelatanantsika any ilay fanentanana mahakasika ny fifaninanana amin'ny hira faneva sy ny sary famantarana ny izao fankalazana fa 15 taona izao. Koa mbola entanina isika izay mana-talenta na isika izay terem-panahy ho amin'izany satria amin'ny herin'ny androany no afara fanaterana izay sanganasa tsika izay. Manarakaraka izay ihany koa dia androany isy valopy izay hozaraina amintsika. Io valopy io dia misy ny anarana sy ny mety ho mombamomba antsika, mety ho afaka tsy fenotsika ilay mombamomba antsika fa nefa koa afaka soratana eo na ny anarana na ny anaran'ny fianakaviana. Ny tanjona dia ananganantsika sady mba hanatevin-daharana sy hitondra ny anjara brika amin'ny fanomanana izany fankalazana izany. Ny mampiavaka io valopy io ihany koa dia afaka maneho ny sosikevitsika isika ny amin'izay mety ho eritrerititsika ho tsangam-bato ho apetrakintsika amin'izany fankalazana ny 15 taona ny vondrona fototra laika izany. Tsy ahivina ihany angamba ny mety ho tety andro amin'ny akapobeany amin'ny ity taona ity fa mbola ho hitantsika miandalana eny ihany moa. Ny voalohany dia ny fanokafana amin'ny 10 volana martsa. Ny ivon'ny fankalazana kosa dia ny 20 ny volana jolay ary ny famaranana dia ny 20 ny volana desambra amin'ity taona 2024 ity daholo ireo. Ampavitobitika sy anentanana isika antsika mpiara-mivavaka isika ato am-piangonana dia misy komity 4 ao anatin'io fankalazana io. Karakaraka izay manavanana antsika dia entanina isika tsirairay mba andeha ho ao anatin'ireo komity ireo. Ny komity ara-panahy ny voalohany, misy ny komity ara-bola ary misy ny komity izay
mahakasika ny hetsika rehetra ary farany a dia misy a ny komity ny serasera. Rehefa tapitra izao fanompom-pivavahana izao a dia afaka manoratra anarana ao amin'ny madame Nadia izay mpitatsoratry ny fankalazana isika ary ijanonjanona kely eo ariana eo izahay a mandritry ny 10-12 minitra fa atsika izay manolo tena mba hanoratra anarana. Entanina indrindra isika fiangonana satria araky ny voalaza teo dia atsika rehetra io isika sampana rahavavy ihany koa dia entanina mba hanoana araka izay tratra sy izay azo atao. Izay sy izay ny fandraisam-pitenenana fohy filazalazana amintsika ny tetiandro sy izay zavatra ho atao izao fa dia manentana antsika hatrany mba havitrika amin'ny fanohanana mba hatotosa ity fankalazana ny 12 taona ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitezam-panahy miaramila eto Ampahibbe ity. Misaotra tompoko ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Misaoran'Andriamanitra itsika ny fananantsika ny Roy Brown izay tarika antsika amin'ny fankalazana. Nanavao ny Brown koa ny fikambanana katekomenina dia hotokarana an'io dia angatahana ny tompona andraikitra n'olotra azy ireo. Ny anaran'i Jesoa Kristy ilay lohan'ny fiangonana mbola hiara-banantsika rehetra hatrany. Amintsika rehetra ny fiadanany. Andro lehibe ho anay fikambanana katekomenina ny anio satria hotokanana androany ireo birao vaovao hitantana n'izany fikambanana izany. Toy izao ary ny fizotry ny fotoana. Isy ny teny fisaorana no nahavitanay birao andiany iray ny anjara fitantananay. Faharoa, hanolotra fanomezana ho an'ny fiangonana ireo voatokana rehetra tamin'iny taona lasa iny. Ary farany ny fanokanana ny birao vaovao. Mangataka an'ireo birao teo aloha ary mba handroso ety aloha azafady. Birao andiany iray rehetra sy ny voamiera. Noho ny fahavitany anjara fitariana izay nataonay birao andiany iray dia tsy mety raha tsy misaotra izahay satria ny soratra masina dia mampianatra anay hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Ka voalohany ary dia misaotra an'Andriamanitra ray, zanaka sy fanahy masina izahay satria izy no nanome hery sy tanjaka ary fahasalamana na hatotosanay ny anjara fitarianay. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina Dr Révérend Rakotomanga Mikael sy ireo mpitandrina mpizatra rà tamin'ny tolotsaina maro samihafa sy ny fampianarana izay noentina nampivoatra ny ara-tsaina ary indrindra ny ara-panahy. Misaotra ihany koa ny birao-piangonana, ny mpihevitra rà satria izy ireo dia tena mpanolo-tsaina nanampy be tokoa tamin'ireo asa maro samihafa. Misaotra ny sampana velona rehetra, ny sampanasa, ny diakona tamin'ny fifanotronana tamin'ireo asa rehetra izay natao teto am-piangonana. Misaotra ihany koa an'ireo mpikambana rehetra tamin'ny fanatanterahana ny asa izay nankin'ny tompo amintsika. Ary farany misaotra ny fiangonana ray manontolo tamin'ny fanotronana an'ireo izay hetsika rehetra nataonay teto am-piangonana. Afaka mipetraka ianareo.
Manaraka izany a ireo voatokana rehetra ka misalotra ny andiany iray a dia te aneo an'izany fisaorana izany ihany koa ka hanolotra fanomezana ho an'ny fiangonana izy ka mangataka ny filohan'ny fiangonana ary mba hitsangana etỳ aloha azafady tompoko. Mitsangana ampitirana daholo le promotion ny resahany teo. Izy ity zany dia fer à repasser portatif azo hipasohana izay karazana lamba rehetra atao am-piangonana dia micro sans fil anankiray. Misaotra tompoko. Tonga amin'ny fotoana fanokanana an'ireo birao vaovao ary tsika ka mangataka ny filohany Andriany Vohery taty Navalina miady anà hiantso ireo mpiara-miasa aminy. Dia mbola ho ampitombona amintsika rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'i Jesosy Kristy izay tompo sady mpamonjy antsika. Indro ary atolotra antsika ny birao vaovao izay ao anatin'ny fikambanana katekomena ny amin'ity taona 2024 sy 2025. Ramatoa kely sy ramatoa ary andriamatoa isany. Ny filoha moa dia ny tenako Andriany Vohery taty Navalina miady anà. Ny filoha lefitra lahady Lolona Aro Braiana Itokina. Ny filoha lefitra Zoma Ratefiniaina Sara Muriel Soatoly. Ny filohan'ny Vomiera Rapana Ramaromanana Antsafity. Ny mpitantsoratra Rakotiniaina Vonimalala Olivia. Ny mpanolontsaina misy anankitelo moa izy reto. Razafindrainy Melina Emile Branson. Ranaivo Manana Jean Michel. Rabe Arso Mialy Lafatriniaina. Ny mpitantsoratry ny vola Rasolofoary Nofy Lahatry ny Avo. Ny mpitambola Andriatsima Taomanana Ranty Mitantso izay tsy eo ary maneho ny fialantsiny fa mitendreny amin'ny zanakam-pelezana izy anio. Ny tompon'andraikitry ny vola Zoma Rafanoarana Narindra Entso. Ny Voamieran'ny fampitaovana Rakotomavy Tinome. Voamieran'ny serasera sy fifandraisana Rafanoarana Nomena Liantso. Ny Voamiera Rapanamotsy eo anatin'ny birao manokana fa miara-miasa be aminay izy ireo ka misy anankiefatra izy ireo. Ratefiarson Daniel Ambintso. Ny Rina Tambrika. Razakamanantso Voary Finaritra. Rafeliva Nomenjanahary Iroinina. Ny anarana andiany noraisinay moa dia andiany Mahatoky. Ao amin'io abolana toko fa 12 andininy faha 20 tapany faha 2 amin'ny anaran'i Jesosy izay olona mahatoky no ankasitrahany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hitodika aty amin'ny alitara ianareo. Hoe ny apôstôly masina. Fa ianao kosa dia maharita amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao no nampianatra anao izany. Fatry ny fonony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao amin'ny finoana amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra ny mino ny tsindrimbanin'Andriamanitra dia mahasoko, ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Misaoranao izay tompony amin'ny reto birao vaovao amin'ny fikambanana katekomena. Izay tany ketsa ny tompona andraikitry ny fiangonana afaka irana n'aiza n'aiza rehefa mahavita izany katekomena izany. Ko entinay ambavaka zareo meno fanany fahendrena, fanany fahalalana, fanany fahatahorana anao, hitondrany ny fikambanana amin'izay rehetra mahasoa. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fiavan'Andriamanitra ray fampiraisana ny fanamasina ny toetra aminareo. Amen.
todikana amin'ny fiangonana ianareo dia manasa ny ray aman-dren'ny mpiangonana rehetra miaraka filohan'ny sampana araka ny voalaza teo ihany tahaka ny teo iaraba azy ireo miaraka amin'ny mpitandrina mivady ireo mpitandrina. Ho aminareo rehetra izay eo amin'ny Kristy any fiadanana. Izay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy dia nateraka Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay nateraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Jaona 1:5-7. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Anio no alahadin'ny Baiboly izay amerenantsika n'ilay valopy izay efa nozaraina tamintsika. Ho an'ireo izay tsy nahazo dia atao amin'ny valopy tsotra dia asiana anarana marobola ary adresy dia arotsaka anaty rakitra. Teny velona, rano velona no lohahevitra iombonantsika eo anivon'ny FMBM amin'izao taona 2024 izao. Noho izany anio arivo manomboka amin'ny roa ora sasany dia hiara-kalazan'Andriamanitra isika
ao amin'ny FLM Ambatovinaky anasana antsika rehetra. Ny taom-baovaon'ny aumôneria dia ho tanterahana ny alarobia 7 volana febroary ao amin'ny chapelle-ny HGRA, ka isy ny sakafo iarahana amin'io androa izay tsy faina 7 ariary sy fifanakalozana fanomezana amin'ny sarany 5 ariary, koa entanina ny sampanasa ary ny fikambanan'ny katekomena sy ny dekona sy loolona anolotra solotena 2 avy ary aterina farafatarany alahady 15 ny volana febroary ao amin'ny bureau secrétariat. Raha misy ny olona tsy ao anatin'ny sampana manam-paniriana andeha dia mandeha ao amin'ny bureau secrétariat. Misy ihany koa ny almanaka na calendrier synodam-paritany izay tsy faina amin'ny 3 ariary ao amin'ny secrétariat no andraisana izany. Vaovao avy amin'ny sampana. Anio arivo amin'ny 3 ora ny fampianarana izay ataon'ny mpitandrina eto an-toerana mahakasika ny lohahevitra hoe ny fitiavan'olon-droa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa manasantsika sampanasa, fikambanana, mpianakavin'ny finoana anotrona izany. Sampana Dorcas, manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Miverina ny sampana anio arivo amin'ny 2 ora sasany. Misy ny vavaka fifadikanana atao ny zoma 9 ny volana febroary eto am-piangonana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina anasanantsika mpianakavin'ny finoana rehetra. Sampana sekoly alahady, isaorana ny tompo lehibe fa totosaomaly ny fifampiarabana, ny arahan'ny-mpampianatra sy ny komity notron'ny mpitandrina, ny renim-pia sy ny bureau fiangonana. Misaotra ireo mpampianatra sy ireo rehetra ny fanohana taminay na hatanterahana izany. Ampatsiahivina isika mpampianatra fa atao an'io tolakandro amin'ny 2 ora sasany ny fiaonana voalohany amin'ity taona ity iarahana amin'ny mpitandrina ao amin'ny akany Soamempita. Manantena ny fahatongavantsika maro ho fiarahantsika mitombo sy manatsara ny fampianarana. Sampana tanora RFF miara-batsika mpianakavin'ny finoana ny sabotsy 17 ny volana febroary no firaisan'ny sampana eto anivon'ny chapelle militaire rehetra atao any Arivon'ny Mamo, ka ny alarobia 14 ny volana febroary no farafandraisana anarana avy amin'ny sampana. Ny fiaingana eto am-piangonana dia amin'ny 9 ora sasany ho an'ny mandeha fiara iombonana. Vondrona mpanazava, voatay samy ny viavavy ianao ary voatay ny ateraky ny kibonao. Araka nefa napetraka tanatin'ny tetiandro sy toy ny fanao isan-taona dia mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. 9 martsa izahay mpanazava. Noho izany dia ankalazainay amin'ny alalan'ny sehokanto iarahana amin'ireo zanantsika biazina sy ny antonkom-pihira ampifity izany dia ho tanterahana ny alahady 10 ny volana martsa manomboka amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana. Ny tapakila dia tsy faitsika eny anivon'ny mpiandraikitra sy ny komity mpivondronana, ka ny tapakila tsotra dia 4 ariary, ny tapakila fanasana kosa dia 2 alina ariary. Manantena antsika mpianakavin'ny finoana andray anjara. Avy amin'ny sampanasa AFF, ampitomboana ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Tompo. Araka ny tetiandro izay nankatoavintsika dia reto ny fandaharana volana febroary. Anjarantsika sampanasa AFF ny manatanteraka ny asam-panimpona eny amin'ny chapelle militaire Betambatra Manjakandriana ny alahady 17 ny volana febroary izao. Koa iangaviana mba hisoratra anarana any amin'ireo birao izay mikasa ny andeha amin'izany. Mitoy ny fampianarana amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ny alahady 7 io ihany eto am-piangonana izay anasanantsika rehetra manomboka amin'ny 3 ora arivo. Amin'io fotoana io ihany koa no anatanterahana ny fifidianana ho filohan'ny sampanasa amin'ity taom-piasana ity ka atolotra ny mpitandrina sy ny birao fiangonana.
Ny zoma fa 13 volana febroary no hetsika fanomanana ny fanokafana ny jobily fa 15 taona ny sampanasa FF Foibe izay ho tanterahana eto amintsika amin'ny 3 ora ka hanasanantsika fiangonana dia manantenantsika rehetra ho vonina amin'izany andraikitra rehetra izany fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Izay indray vaovao voaray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Fifaliana ho antsika mitonam-bavaka ny sakramentan'ny batisa zazakely Rakotoarivelo Osana Vinel Rintso, atolotry Ray aman-dreny Rakotoarivelo Mamy Mikaela sy Rasolindrina Zahary Vinelina. Asa nao zareo ireo izy ireo dia miona kely amin'ny mpitandrina nareo rehefa mirava ny fiangonana. Saotra tompo. Iroso amin'ny rakitra isika, io ny antokopira, io ny dekona andamina antsika amin'izany. Ny Foibe dia manasa antsika amin'ny famarana ny herinandron'ny fianakaviana ataony eto amintsika manomboka amin'ny 20 amin'ny 17 febroary zao zany asaina zany tsika zay tsy mamonjy firaisan'ny sampana zany mba hifanotrona eto fa ny Foibe FJKM mihitsy no avy eto mamarana ny votom-pitia ny herinandron'ny fianakaviana izy ireo dia atao eto amintsika. Ny 15 taona ny AFF koa atao eto amintsika 13 febroary manasa ny antokopira zareo amin'izany. Dia ny Foibe zany ankaty zany volana febroary zao isan-kerinandro zany fa dia mba miomana tsika braon'ny fiangonana sy dekona, mila dekona zareo miasa. Saotra tompo.
mahazo toerana isika. Manana horesana amintsika ny baron'ny fiangonana manasa azy ireo isika. Dia mbola ampitombona amintsika hatrany eny ny fahasoavana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Miala tsiny somary mandray fitenenana alohan'ny iravan'ny fiangonana. Raha tsaroantsika dia efa nampahafantarina antsika fiangonana teto ny mikasika ny pasteuratsika izay amita ny cursus post-doctoral any Suisse. Ka rehefa noentsika ambavaka dia nivoaka somatsara tamin'ny herinandro iny ny visa izay azahoany makany Suisse ary azahoany mipetraka any mandritra ny fotoana fohifohy lavalava amin'ny tany an'izay fianarana izay isaorantsika ny tompo ny amin'ny izany. Tsy misy ny ratsy ny fanaovantsika fa dia fitondranam-bavaka ara moa no nentsika foana mba havitany ny ray aman-dreny mpitandrina n'izay adidy masina izay indray. Dia akoatr'izay dia nisy ny antso nataontsika teto ary dia novalian'Andriamanitra izany novaliantsika mpiara-mivavaka ny amin'ny vatsin-dalana izay tsy ho be avita tsy ohatran'ilay tantara kely teo moa ka hoe ho tonga any pastera mety mbola tsy tany dia alefatsika na dia mbola tsy mahay manidina aza so dia sanatria lany saka any. Fa misy ny vatsin-dalana izay natolotsika mpianakavy finoana, natolotsika ampitiavana. Koa manasanao pasteur mba hoeto anoloana. Pasteur ihany no atsangako satria miala tsiny neny fa tsy atsangana ianao satria tsy araka amin'ny pasteur ho an'ny Suisse alohany amin'izao fa izy no andeha. Nivoaka ny visa ary araka ny vaovao nomeny ray aman-dreny mpitandrina dia rapitso atoandro amin'ny 2 ora tolakandro no anainga amin'ny fiaramanidina izy. Visa moa mbola ho alaina rapitso eny amin'ny masivon'ny Suisse. Koa dia mamerina ny fiarabana pasteur amin'ny anaran'ny fiangonana ray manontolo amin'ny nazahoanao manao izao fianarana izao ary dia mirary soanao ny amin'izany. Ny teny kely fotsiny ilainy amin'ny soratra masina dia ny avy eo mpitsara fahaenina andininy tsara toko fahaenina andininy 12 tapany by dia ili Jehova no ombanao hatrany ry lehilahy mahery dia ho tsara mandroso ho tsara miverina. Dia misy ny fanehoam-pitiavana avy amin'ny fiangonana dia fahatsin-dalana tokoa mety havita lalana kosa angamba fa mety tsy havita ny taona hipetrahana any. Vokatry ny fo avy amin'ny fiangonana izy io pasteur dia miangavy ianao andray izany koa ampitiavana kely dia kely izy ireny fa dia mirary soa amin'izay rehetra atao any. Dia mankasitraka antsika fiangonana tamin'izay rehetrarehetra izay foitsika izay. Ny fangararana moa efa niraisitsika fa ho atao foana arak'izay tratra atao am-piangonana ka rehefa natao ny famirina ny vatsin-dalana dia amin'ny kafaliana no anolorana antsika mianakavy hatramin'ny androany 12 febroary talohan'ny nidirantsika tato am-piangonana ary voaray tao anatin'ireny vata fasitsika andrakitra ireny sy izay nanatitra atao amin'ny sekretariat ny baron'ny fiangonana dia mitetina toy izao ny vola voaray. Ny amin'ny ariary aloha 750 sy 4 alina sy 2 hetsy sy 5 tapitrisa. Ny euro 530, ny dollara 50. Izay voaray'ny fiangonana ny baron'ny fiangonana izay fa misy amintsika mpianakavy finoana no nanatitra mivantana tany amin'ny ray aman-dreny mpitandrina dia
tsy anananay zany izay sy zay pastera no vokatry ny fitiavana fa dia mirary anao hosoavadia ary vita soa amin'izay atao dia Andriamanitra ne ombanao hatrany. le ohatran'teo akaro dia ray tanana ny ray aman-dreny mpitandrina ny filomboninahitra rehetra, ny braony fiangonana, ny mpitandrina rehetra ombambady ary isika solotenan'ny sampana sy fikambanana ary sampanazy. Moi, j'aime pas trop les adieux. Somary sarikina rehefa fanaovam-beloma. Ny misaotra ny fiangonana, misaotra ny braony fiangonana, reo le filomboninahitra amin'ny fampitsimbinana, tiana fahiarana ny tatina tetra amin'ny chapelle hatrizay. Sarantsika fiangonana rehetra amin'ny Vatsin-dalana dia mangataka vavako aminareo satria eo ny vady aman-janaka zay tsy afaka manaraka anahany aloha izao. Eo koa ny asarotry ny zavatra atao hoany izany université ny Lausanne zany dia anatin'ny 40 top université mondiale zany Lausanne zany, fa tsy anjaza koa le hoe mankany Lausanne. Dia izay zany zavatra anankiray ka mafy be ny fikarohana sy ny fanenjena zavatra atao hoany zany sady mbola iraha amin'ny FJKM koa zany hijery le fiangonana tsy manana mpitandrina ny Suisse sy any Frantsa, zany hoe mandehandeha zany. Dia sady misy fiangonana entina zany fa tsy hoe mianatra mikaroka ihany koa zany. Manarak'izay zany misy natao hoe dynamique de l'échange any Suisse, ifanakalotra ekefa amin'ireo pasteur réformé any Suisse ireo
dia rahandrareo koa zany manao conférence na mitondra fiangonana any hoe manahoana zany olona avy any Madagasikara zany raha manao zavatra ka tsy mora akory zany a manoloana hoe gasy petakorina ty ianao avy amin'ny tany mahantra indrindra fantatsika jereo tsara ny voadevian'ny olona Suisse tsy mora akory zany satria mandingana lavitra be izay ny ilana ny vavaka ny serasera mandeha foana fa ny FB ny WhatsApp sy ny sisa ho hitanareo eny foana zany anelanelinao satria zany eny mitokamonina fa tsy nareo zany mitokamonina ka dia miaona eo foana tsika zany fa misaotra amin'ny tompo misaotra tompo. Andeha hitsangana isika hitondram-bavaka ho an'ny pasteur. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay satria raha nangataka taminao izahay dia namaly tokoa ianao ny amin'ny fiangany révérend docteur Rakotsafy Mikael ao any Suisse dia anao tokoa namaly izany vavaka izany. Ienga izy rampitso tompo ny angatahany aminao dia anao ny tantana azy hivimbina azy hiaro azy ny amin'ny loza maro samihafa eny amin'ny lalana eny ka ho tonga soamantsara ny amin'ny toerana izay alehany any Suisse. Kehitriny koa tompo tondram-bavaka ho azy izahay ny amin'ny zavatra izay andeha ataony ny amin'ny fikarohana izay ataony any. Ianao tokoa no hanome fahalalana azy, hanome fahaizana, hanome fahendreny satria ny teninao miteny amin'ny ataoko miavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo ahy dia ho tanteranao aminy izany teninao izany. Da io izy ny amin'ny izay rehetra hatrehany any ny amin'ny zavatra maro ho hatrehany da io izy tompo aza vela ho irery izy fa ianao no aoka hiara-dalana aminazy mandrakariva ahafahany hiatrika sy hanatanteraka ny zavatra rehetra izay hatao any. Metraka ampelantananao ny ireo vady amanjana izahay mety misy ny ahiahy mety misy ny alahelo fa ianao Andriamanitra no angatahanay homba azy ireo hitantana azy ireo hiaro azy ireo mandrakariva na dia eo asany elaelan-tany dia ianao tokoa no homba azy ianao no hitantana azy ireo. Metraka ampelantanao ny fiainan'izy ireo manontolo izahay ta io koa izay fiangonana tompo ahay hitondram-bavaka azy ireo mandrakariva indrindrandrindra hitondram-bavaka paster izay anatanteraka izany fikarohana izany. Da io ny fiainan'izy ireo, da io izay tsirairay avy. Taony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Hitsangana isika no nira mialosy aorian'ny tsodrano. Oh
tanteran'andriamanitra aminareo izao tsodrana zao. Ny fahasoavan'andriamanitra izay moatry ny fanarehetra iaro ny fonareo ny hevitrareo, iaro ny tokantranonareo tanteriky nareo tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Hotahina raha mandeha, hotahina raha mitoetra, hotahina raha miditra, hotahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anarany. Dia makivaky ny ala tsara ny mpitandrana hikopakopaka anareo dia mba miandry kely nareo amin'ny tanty ao zany. Ira fanampy ny 7 ambin'ny folo azafady dia anao velomanareo ny mpitandrana mivady.